Ato anatin'ny fandarana historia indray ianao amin'izao raha tsy fotoana izao miaraka amin'ny mpania handray vahiny ihany koa isika malagasy hatrany no vahiny malagasy anisan'ny reharehan'i Madagasikara nefany tany ampitan-dranomasina fa amin'izao fotoana izao izy dia efa tonga soamantsara eto Madagasikara ao anatin'ny taranja bodybuilding no misy azy sy efa nisy azy hatramin'izay Jean Andriano izay no anarana ahafantaran'ny be sy ny maro azy fa ato anatin'ny historia ianao dia asainay hanaraka bebe kokoa ny resaka mahakasika azy. Ankafaliana no ampandrosoana ny Jean tonga soa eto amin'ny plateau. Mazao toerana miarahaba dia tonga soa eto amin'ny historia, tonga soa eto amin'ny TV Plus dia tonga soa eto Madagasikara. Ye miarahaba ny mpanontra ny fandarana dia miarahaba ny mpanaraka rehetra ihany koa dia faly tonga eto amin'ny fandarana historia dia mazava ho azy tonga eto Madagasikara vao mainka faly dia sady miarahaba antsika rehetra. Ankasitrahana ny amin'ny famalinany andro satria fandavan-tena lehibe mihitsy ny hoe vonona ny zara amin'ny mpijery ny fandarana ny mahakasika an'izany hoe Jean Andriano izany. Iza moa izany Jean Andriano izany? Ye, Jean Andriano ny ahafantaran'ny maro anahy fa anarana petaka ihany ilay Jean Andriano avy amin'ny anarako hoe Jean-Claude Andriano Mentsou. Ho azo avy kely fotsiny ilay anarana vetivety. Ilay Jean avy amin'ilay Jean, raha vakiana ny anglais ny Jean dia Jean, fa misy tantara hafa ihany koa ilay Jean. Za taloha tia milalao jeu dia anaty taikena mazava anisan'ny Jean anisan'ny bandy nanome motivation be anahy mijery an'ilay bikany dia anisan'ny namprisika anahy hikotrana ihany koa izy dia izay ny tantara kely ilay anarana. Ao anatin'ny atleta malagasy ao anatin'ny taranja bodybuilding firy taona izay ny tao anatin'izay? Ny nikotranako aloha efa ela nanomboka tamin'ny 2005 tany ho any, izany hoe mbola 14 taona tany ho any efa nanomboka nikotrana. Nidirana tamin'ny sehatra ny resaka compétition indray nanomboka tamin'ny 2015, izany hoe enina taona teo zay no nanaovako compétition tany ivelany tany. Fa afaka mba zarainao aminay ihany ary ve aloha ny tena ny andohana hatramin'izao fotoana izao? Ye, nanomboako tamin'ny kotrana aloha efa niresahako teo hoe tamin'ny 2005 tany ho any. Ny dadako no efa nikotrana talohan'izay dia nanarakaraka nanandrakandrana tany amin'ny salle dia lasa tian'le nibatabata dia nanomboka teo lasa nikotrana foana dia nandeha ny fotoana dia lasa tany ivelany tany 17 taona nandeha tany ivelany tany dia nanomboka tany nikotrana foana dia efa nisy faniriana hoe hanao compétition dia tany moa mifanena tamina olona maro be isan-karazany tany anaty salle misy atleta sotra izany dia nanomboka miresaka dia ohatrohatr'izay ny andohan'ilay izy angamba dia nanomboka niditra resaka matotra be 10 taona teo eo zay tena hoe matotra be ny resaka kotrana dia zao. Fa anisan'ny tiana fatarina foana ny afo nandrehatra an'ilay hoe lasa mpanao bodybuilding. Natonga anao hoe hanao an'ilay compétition misy tantara kely any satria nisy fotoana mbola teto Madagasikara taloha nahita sarina olona tanaty salle. Ny tena tadidiko sariny Arnold Schwarzenegger sy Ronnie Coleman. Anisan'ny tsiritra be mijery ny sariny zalaly amin'ny poster reny dia manetritra manina moa tsy za mba mety ho vitako ve raha mba lasa ohatry ny zalahy reny ray andro any dia napetraka ilay tanjona hoe alao mba ezaka hanao zavatra mba mitovitovy amin'ny zalahy dia zao tonga amin'izao. Ie, tonga amin'izao fa azony Jean mba zaraina ihany ve hoe taiza avy ny lalana ny zorana natongavana an'ilay hoe lasa professionnel be? Ye, za koa tany Nancy France no nipetraka tany ivelany tany dia resantsika teo hoe tamin'ny 2015 nanomboka nanao compétition dia niditra membre tamin'ny AFBB fa IFBB France, izay ny fédération nisy anahy tamin'izany. Dia mazava ho azy rehefa miditra miresaka ohatr'izay dia mila matotra be foana miresaka compétition satria ny any ivelany antsika niveau fa somary ambony lavitra kokoa no par rapport amin'ny eto amintsika. Dia nanomboka teo dia nianatra ny resaka mazava ho azy ny fikotranana tsy vitany hoe mibatabata vy fotsiny surtout raha hoe atleta manao compétition fa indrindra ny resaka sakafo ny resaka diety izany mazava ho azy mila ianarana, mila fahalalana be ilay izy ny resaka système hormonal ihany koa dia mila ianarana satria anisan'ny hoe mijouer rôle important be zany anatin'ny resaka fitaizana vatana ilay izy dia izay anisan'ny fikarohana sy fianarana kely natao tandritra an'izay. Za anisan'ny kotrana fa
arak'izay voalazantsiny zay zany hoe misy fianarana kely ratona ihany ao anatin'ilay izy. Lava ny lalana ny sedraina, lava ny lalana ny zorana. Io koa nefa tsy mandehandeha ho azy eny foana hoe to dia milay be foana ny fiainana fa mety misy ny olana ny sedraina, mety misy ny adina trihana mahatantarao aminay hoe raha mba sendra nisy an'izay tany amin'ny Chine tany amin'ny France tany. Ie, ny olana rehefa mipetraka ny ivelany tsika mazava ho azy dia tsy paradisa ny fiainana ny ivelany. Izay ny olana voalohany indrindra. Ny zavatra tiako resahana ihany koa, ny atleta manao bodybuilding na ny ivelany ara tsy mandray vola, tsy mikarama. Izany hoe tsy mitovy amin'ny mpanao foot professionnel ny mpanao bodybuilding fa manana ny asany manokana. Dia mazava ho azy izay anisan'ny olana iray lehibe satria ny compétition raha ohatra ny atleta zany dia mila fotoana lava be ny resaka fanomanana, mila famatorana be ihany koa na ny fikarakarana sakafo fotsiny ary. Dia izaho nefa tany ivelany tsy asa iray no ataoko fa asa roa telo. Dia ao anatin'izay mbola mikarakara compétition sy ny tariny. Dia izay no anisan'ny olana be foana zany resaka fotoana reraka sy ny ohatr'izany. Fa taty aoriana rehefa navita ilay fianarana amin'ny resaka ilay hoe diety sy ny resaka coaching zany, dia izay indray no isany hoe tombony kely satria lasa ilay ohatrany hoe ilay taranja mihitsy indray no lasa asako. Dia izay angamba ny hoe nanahirana kely sy ny tombony azoko tamin'ilay izy dia nety ihany ilay izy taty aoriana zany. Mafimafy ny fiainana any an-dafy zany. Be dia be manko te hiala eto Madagasikara dia ho any an-dafy ihany. Samy manana ny fandraisany azy ny olona fa ho anao manokana toy ny ahoana ny fandraisanao an'ity hoe bodybuilding ity? Ie, ny bodybuilding dia fitaizana tsara be ilay izy satria mazava ho azy mitaiza vatana ao anatiny aloha voalohany indrindra. Izay ny zavatra voalohany indrindra hoe mitaiza ny vatana zany mikarakara ny vatanao ianao. Ny faharoa mitaiza ny saina ihany koa satria ohatrana manokana zao dia mitandrina be amin'ny resaka imazeko. Ny zavatra voaresaka matetika mantsy rehefa miresaka tsika dia rehefa misy korotandrotana kely zany dia miteny hoe besandry. Fa za mijery an'ilay olona tsy besandry ilay olona fa mety zavatra fa ny be amin'ilay olona. Dia izay zany anisan'ny hoe zavatra mahafinaritra anahy amin'ilay bodybuilding e. Izany hoe mila mitandrina foana, izany hoe mila mahafetena dia mila mampiseho hoe zahay tsy ilay besandry lazainareo fa zahay besandry fa misaina ihany koa. Je travaille mieux avec ça qu'avec ça. Ny anao moa tsy dia misy mitovy hevitra mihitsy mitovy hevitra amin'ny tanteraka. Ie, azonao mba satria ny mpijery ny fandarana mety hoe tsy voatery mahay teny anglais be daholo na français fa misy koa no olona tsy dia hoe tsy manambany akory fa hoe tsy dia nandrato fianarana be. Azonao mba adika tsotsotra ao anatina teny kely ve izany hoe bodybuilding izany? Ie, raha dika amin'ny teny gasy sotrany hoe bodybuilding ny body vatana, dia building hoe manamboatra na fanamboarana. Dia raha dika mazava be zany izy dia hoe fanamboarana vatana. Manao ahoana indray ny resaka fandaminana ny kotrana, ny fiainana andavanandro, mikotrana isanandro ve dia mety hoe mandany adiny firy isanandro mikotrana? Ie, araka ny rehefa niresaka teo ny efa lasa asa ilay kotrana. Raha za manokana no mikotrana dia indray farafahakeliny isanandro. Fa rehefa tena malalaka, rehefa tsy dia biasa be loatra ohatra hoe mampikotrana olona loatra dia indroa na intelo isanandro. Indrindra anatina fotoana hoe manomana compétition dia mety manao ohatra hoe maraina adiny iray dia atoandro adiny iray dia hariva adiny iray. Ohatrohatr'izay zany raha ohatra tena manana fotoana be fa farafahakeliny indray isanandro dia adiny iray farafahakeliny. Dia rehefa le mikotrana be ohatran'izay mety nisy fotoana ve efa sendra na accident na mety tsy tamikotrana fa ohatra hoe tany ampanaovana compétition mihitsy na tsy haiko rehefa le manao prépa iny? Ny accident aloha mbola tsy nisy mihitsy hatreto ho anahy manokana na blessure raha mbola tsy nisy hoe tamin'ny resaka hoe mikotrana dia blessé na ohatr'izany satria izay ihany koa ny anisan'ny zavatra tombony be ananako amin'ilay resaka hoe nianatra momba an'ilay fikotranana mihitsy satria mahafantatra ny tokony atao hoe ohatry ny ahoana moa zany no atao raha te hisoroka ny loza tahaka izao na accident zao. Fa nisy sarin'ny jeans izay hitako ohatran'ny ie inona zany na azo ansena amin'ny accident iny tsisy fandraisan'ny kotrana mihitsy fa resaka moto iny nanao accident na moto tany ivelany tany iny dia misy tapaka tato amin'ny Maléol ny filazan'ny zareo anazy. Izay ny tantara keliny iny. Efa tsy dia misy fiatraikany intsony amin'izao? Nisy fiatraikany be ilay izy amin'ny resaka kotrana satria tsy miverina amin'ny laoniny intsony ilay izy
dia amin'ny resaka charge moa lasa tsy mazaka toy ny zakako taloha intsony dia miezaka indray miasa mikotrana amin'ny fomba hafa indray hoe tsy mibata mavesatra be fa zavatra zakan'ilay vatana ihany. Ndao zay mba izarao jean hoe inona avy ny karazana compety efa natrihany jean na teto Madagasikara raha misy dia tany ampitan-dranomasina ihany koa mazava ho azy. Ie, be dia be ny compétition efa nataoko ny voalohany indrindra nataoko tamin'ny 2015 le top de Colmar izay mariako foana rehefa miresaka ohatr'izao fa izy ny compétition lehibe indrindra any France ary anisan'ny lehibe indrindra ao Europe amin'ny resaka bodybuilding. Intelo misesy nanao tamin'ny compétition mafy tena mafy ny niveau amin'io ny voalohany mazava ho azy compétition kilo mbola débutante amin'izany tsy tafiditra tanaty classement akory. Eritaona tao aorianany iny tafiditra faefatra amin'ny atleta mihoatra ny 20. Anisan'ny efa hoe ino filazana hoe fierté amin'ny teny gasy tsy dia haiko loatra fa ialana tsiny riare be satria tafiditra faefatra amin'ny compétition io fa anisan'ny enjana any France. Dia mazava ho azy championnat de France tamin'ny FBB fa nandraisako anjara ihany koa tafiditra faharoa. Ny Grand Prix d'Obia mbola compétition FBB ihany koa mbola tafiditra faharoa. Grand Prix des Alpes mbola faharoa foana zany matetika. Tsy haiko aloha inona ny anton'ilay tsy nahazoana voalohany fa eo amin'ny faharoa eo foana. Dia misy Grand Prix des Pyrénées indray nataoko fadimy tamin'izay. Dia eny maro. Dia Grand Prix de Suisse mazava ho azy ny compétition nataoko farany indrindra izay nahazoana médaille roa fa ny iray aloha ny tonga eto dia ny or sy ny bronze. Dia izay ny compétition natrehako. Mbola resahany jean amintsika ny tantarany médaille ngeza be iny any anatin'ny tantara ho any fa tao anatin'ireo compety ireo tsy haiko izay tadidin'ny jean hoe isan'ny adversaire hitan'ny jean hoe mafy indrindra. Ie, nisy ny adversaire nisy tena nafinaritra tsy lazaiko hoe mafy fa nafinaritra. Nisy bandy portugais zay izy mipetraka ao France fa izy portugais. Dia intelo zay niaraka nanao compétition Grand Prix des Alpes, Open d'Obia dia ny championnat de France. Izay raha tsy ao alohako izy dia ao aorianako mifandimidimby foana zany. Dia ny zavatra hitako hoe mafy zany ilay izy fa ny mahatsara anazy zay rehefa manao compétition dia miresaka hoe ohatrany ahoana indray natao lahy tamin'ity, inona ny niova dia mifampitantara eo dia misy fotoana zay miara mikotrana tsy mifanakaiky ny toerana fa ny toerana ipetrahanay fa ndraindray zay mifampiantso andao hiaraka hikotrana andao hanao an'izao dia izay anisan'ny zavatra mahafinaritra hoe adversaire rehefa sur scène fa rehefa ivelan'ny scène koa dia mpinamana mifampizaratra kefa. Iza ny anaran'izay zoky izay? Prosy ny anaran'ilay reny. Prosy fa za io Ie portugais. Sao dia hoe raha prosy le atsy anazy. Nareo ve moa i jean indrindra rehefa ilay manao compéty reny ve dia mireprésenter an'i Madagasikara sa hoe jean en tant que jean? Ie, ny championnat de France aloha tsy afaka manao représentation hoe za avy any Madagasikara satria championnat national française anazy française afady dia tsy maintsy en tant que hoe frantsay zany. Fa kosa ny compétition hafa ohatrany hoe Grand Prix de Suisse zao dia tena nasieo tanteraka mihitsy za malagasy avy any Madagasikara na ny inscription rehetrarehetra dia tena natao hoe malagasy na ny hira safidiana dia malagasy avokoa. Mbola hitantsika izay vidéo izay fa aza misaraka aminay ianao dia manao ahoana ilay mitondra ilay loko fotsy mena maitso any ampitan-dranomasina any? Mitondra ilay loko fotsy mena maitso zany ny tena reharehako indrindra satria sika malagasy dessin animé ny tena ahafantaran'ny olona antsika any ivelany ankoatran'izay olona hoe fantaty Madagasikara fa vao miteny Madagasikara le dessin animé ve ozy ry zareo fa zay zany atisany hoe reharehako rehefa mandeha any ivelany mitondra ilay saina malagasy dia hoe misy bandy mpanao bodybuilding mety tsy hampoziny olona fa manana ny toerany amin'ilay taranjany ivelany dia izay nisan'ny reharehako indrindra angambany. Izay koa nisan'ny hoe tena reharehanay eto amin'ny historia mandray malagasy poavana be toy izao. Inona ny fianarana tena nataony jean nisy fandraisany tamin'ilay bodybuilding ve? Ie, za 12 taona niala teto Madagasikara, zany hoe vao vita ny baka dia niala teto Madagasikara dia nandray any ivelany.
tonga tany ivelany tsy nianatra fa niasa aloha dia niasa teny foana dia taty aorindrina kely vao niditra nianatra indray mahakasika an'ilay resaka coaching mazava ho azy iny misy parcours be dia be afaka atao fa ny anahy manokana nianatra ny resaka nutrition sportive dia nianatra ny ataontsika hoe fitness trainer zany hoe tsy dia haiko loatra ny andikana anazy amin'ny teny gasy fa zany hoe karazana moniteur izy dia aty amintsika fa misy mahasamihafa anazy fotsiny satria ny tena hoe zavatra ianaranao fa tsy hoe ianao nikotrana dia lasa moniteur fotsiny fa hafa ilay hoe mianatra anazy mihitsy. Izay rehetrarehetra izay mihitsy ve no nampijanona ny jean elaela tany ampitan-dranomasina sa misy fotoana mba miserana kely maketo Madagasikara dia avy eo miverina indray? Ie, za 10 taona nipetraka tany ivelany fa tanatin'izay 10 taona izay misy fotoana mivezivezy matetika aty indray indray na indroa isan-taona mandeha aty dia misy fotoana raha nandeha nijery compétition nandeha taty Madagasikara ohatra dia tamin'ny 2019 raha tadidiko tsara nandeha taty Madagasikara nisy démonstration zay natao saika hanao équipe nationale tamin'izay fa saingy horesantsika ny farany angamba ny histoire n'izay zavatra izay. Ia, amin'izao fotoana izao raha ny fantatra dia verina teto Madagasikara ianao tao anatin'ny fotoanan'ireny confinement ireny mihitsy ary tena hoe tsy verina ny ampitan-dranomasina intsony inona ny anton'izay sady tonga dia nanangana saly. Ie, izay indrindra no zavatra anisan'ny tanjona iray napetraka vao niala teto Madagasikara satria alohan'ny niala teto dia efa nikotrana dia ny tanjona napetraka hoe raha mandeha any dia ho tohizako ty taranjy ty fa miverina avany ny any indray izay fahalalana sy expérience azoko tany hoentiko eto aho zaraiko an'ny hafa dia izay ny anisan'ny hoe tanjona napetrako dia eo am-panatanterahana azy angamba za ilay hoe tonga hiverina eto hizara ny zavatra haiko sy ny anarako tany indray dia izay angamba nahatonga anahy safidy hipetraka hoe eto Madagasikara indray sy hanorina an'ilay salle satria misy betsaka mihitsy manontany anao hoe fa manina moa aty Madagasikara manao salle nefa olona afaka mipetraka tany ivelany dia ankoatran'ny hoe mazava ho azy malahelo ny fianakaviana sy ny havana dia izay ny tena anisan'ny hoe antony iray lehibe hoe mba hizara ny expérience sy fahalalana nratovina tany ivelany angamba. Mahafinaritra tokoa izany satria nisy fotoana teto raha niaraka tamin'ny dame dia hoe ny malagasy sasany tsy dia tia mizara fa ny vahiny foana ny tia manampy anisan'ny mahafinaritra izay fihetsiky jean izay dia toizakely amin'izay mihitsy ilay fanontaniana hoe ohatrany ahoana kay ny toetran'izany jean izany mety misy ifandraisany be amin'ilay apparence physique ve sa mety mifanohatra amin'izay? Eo foana no madisika ny olona matetika indrindra ny olona mijery anahy anaty tambazotra serasera ireny za matetika tsy dia manana fotoana be loatra hamalina ny olona tsirairay anaty tambazotra satria be asa sy ny zavatra ny adidy moa zany dia indraindray koa rehefa miteny somary mahitsy kely satria za tsy dia tia le me tsara velatsy loatra na hoe raha hiteny hoe tiako ianao dia lasa mbola manao fehezanteny lava be fa tonga dia tsoriko ilay izy dia mety izay fotsiny mety rehefa manoratra ohatra anaty tambazotra dia mety hafa be ny fijery ny olona fa rehefa mahafantatra an'andray ilay olona dia tsy araka ilay eritreretiny loatra satria ataoko hoe olona anisan'ny tsotra olona tia miome olona tia mianiany olona tia misangy ohatr'izay angamba ny toetrako. Azonao mba zaraina ve afaka mba ampahafantarinao anay ve hoe iza ny tena tao ambadika ao nanomboka ianao mikotrakotra na dia niakatra mandra-pahatonga anao tamin'ilay toerana maha-professionnel? Ie, ny tao ambadika moa mazava ho azy dia ny fianakaviana akaiky indrindra dia mazava ho azy indray aman-dreniko hatramin'izao ka hatramin'izay dia mbola zareo foana ny tena ao ambadika tsy mbola nanary mihitsy zareo ary mbola mahafinaritra na foana satria manohana foana rehefa misy zavatra ataoko ary anisan'ny mampirisika na hiezaka foana hoe mba ho reharehan'ny zareo ihany koa ilay zavatra ho atao zany satria zareo rehefa miresaka momba anahy dia hitako hoe tena mirehare zareo satria ny amezako azy angamba hoe ny azo mivaniko lakana ho ny tany nanoriny tsara dia tsy ezaka avy amiko rela izy fa mifanohanany zareo ihany koa natonga n'ilay toerana angamba. Ia, izay ny avy amin'ray aman-dreny fa i jean ve zany tena hoe coach tena sa misy coach ihany nanaranaraka foana tena nanoro? Ie, zako manokana tsy manana coach fa araka ilay ndraisantsika tany aloha hoe zany nianatra an'ilay izy dia tao anatin'izay fianarana izay misy ny expérience personnelle zany hoe mianatra zavatra iray dia tsy ianarako fotsiny iny fa ampiariko amin'ny tenako aloha dia hitako hoe mety sa tsy mety misy tokony hovana ve dia ohatr'izay foana nianana fomba fianarako
dia izay mahatonga anahy taty aoriana indray a rehefa hitako hoe haiko ny gérer ny vatako haiko ny milala ho anazy moa zany dia eo indray manomboka mizara amin'ny hafa hoe ianao zao mety afaka ataotro zao na ataotro zao. I jeans zao tena fantako ihany koa fa be dia be ny mpikotrana surtout ny bandy malagasy tena hoe tena grand ty zoky ty vao mahita fotsiny dia aiza ny sandry be dia ohatran'izay jeans zao tena hoe misy mankafy fa raha jeans manokana indray iza no mpanao bodybuilding tena ankafizinao mety hoe misy malagasy ve lehilahy sy vehivavy. Be dia be no ankafiziko indrindrandrindra moa zany le olona taloha tamin'ny taona 70 sy 80 tany tamin'ny andron'ny Arnold. Raha hitany isan'arina vitsivitsy dia mazava ho azy Arnold Schwarzenegger, Frank Zane, Lila Brada, Francis Benfato frantsay. Reo anisan'ny atleta mahafinaritra anahy indrindra ny bikany moa zany. Dia ny amin'ny bodybuilding moderne zany hoe ny amin'izao taona 20 sy 21 zao tsy dia tsy tia fa tsy ao anatin'le fijerina ananako loatra satria za voataiza be tamin'le zany hoe tamin'izaho nanomboka nikotrana dia le Arnold nalaza be tamin'izany dia mbola hany foana le fijeriko. Ny malagasy makafy ny atleta malagasy ataoko hoe zareo ao anatin'ny équipe nationale angamba ny ilazako anazy zareo efa grand eto amintsika zany makafy ny zareo rehetra mihitsy indrindra koa nefa le zandry kely vao misandratra hitako hoe manana potentiel be dia anisan'ny mankafy sy miezaka manohana ny zareo ireny fa raha aningana olona ray dia mety fantatrao fitiavana Michael ataoko hoe zandry be ny ilazako anazy zandry be anisan'ny sady mpiara-miasa akaiky amin'ity resaka bodybuilding ity dia izy anisan'ny mifankafy angamba izay ny ilazako anazy fa tsy mifankaty mifankafy ia farany aloha atao anatin'ny iza moa antaniana foana ity fanontaniana ity ho an'ny vahiny eto hoe inona no mba slogan ny jeans tamin'ny fiainana? Ny slogan koa raha ho teneniko tsotra kely izy dia mahaiza manonofy fahazavariana matory. Raha zavay kely izay fomba fiteniko izay rehefa manofy tsika dia mety mahita zavatra be dia be zavatra milay be fa raha variana matory tsika dia tsy ho tanteraka mihitsy ny nofy fa mijanona ao nofy. Ny zavatra tiako ampitaina zany tsy zarery ny olona manofy fa ny olona rehetra angamba manana nofinofy daholo fa mila mifo dia mila manatanteraka azy dia rehefa hoe anatanteraka ny nofy dia tsy hoe vao mifo kely koa dia hiverina tory indray fa tanterao aroa ilay nofy dia rehefa tanteraka ny nofinao afaka manao pause kely indray ianao. Eny ary izay pause kely izay koa dia afaka misotro rano ihany koa i jeans mba mandenandena tena kely satria mbola misy fizarana eo amin'ny anankidimy eo vao tapitra ny resadresaka miaraka amin'ny jeans fa dia misokatra foana ny antso ho anareo malagasy izay manana parcours tsara. Teo tsika nandray mpanao arts martiaux dia izao tsika miditra mpanao bodybuilding fa mety izy fotoana tsika handray olona hafa tsy ao anatin'ny resaka hoe mampiasa hery mihitsy fa any anaty tontolo hafa mihitsy nefa ny malagasy. Ndao isika hiditra ao anatin'ilay hoe tamin'ny mbola kely izay ny fizarana manaraka mba tantara ho anay hoe taizavy ny sekoly nolalovanao hatreo amin'ilay baka dia nakany ampitan-dranomasina. Ny sekoly nolalovako tadidiko tsara daholo. Jardin d'enfant tao amin'ny hirondelle tao anaty azo isotry. Ny primaire tao amin'ny école chrétienne anaty azo isotry ihany koa. Ny secondaire tao amin'ny fikirizana isotry école catholique izy io. Dia ny lycée tao amin'ny lycée privé La Fontaine tao mbola tao anaty Manaritsoa moa zany. Ny classe de terminale za tao amin'ny ASM tamin'izany dia avy eo tany ivelany mazava ho azy. Manana prêt-à-porter jeans? Telo mianadahy zay. Iza ny tena mpiady matetika jeans tamin'ny roavavy iray lahy? Zany lahy matoa dia misy zandriko lahy mifanarakaraka amiko dia zandriko vavy misy elanelany kely zay dia mazava ho azy izay mirahalahy miady foana tamin'ny mbola kely dia tsy mitovy mihitsy ny toetranay. Za rehefa miady dia mora calme mora tono moa zany fa le ry rehefa miady dia tsy vitany hoe miady fotsiny fa ohatra hoe manana cahier ohatra dia somban'ilay ry ny cahier
Zany hoe tsy maintsy misy valifaty kely mifanaraka amin'ny ady foana zany fa tsy mety vitatra eo le ady. Somary bebe fo zany. Ie, zay mihitsy. Ary am'izao mbola mifanao an'izay hoe nareo ray lahy? Am'zao zay tsy manao an'zany tsony. Efa samy olo dehibe misy Efa samy volom-bava. dehibe zao. Ena tadidinao ve hoe tamin'ny firy taona ianao niala nify voalohany? Ny taona kosa aloha tsy tadidiko angamba. Fa niala nify farany tadidiko. Zany? Ie, nisy dans sagesse ny sorona. Inona ny dessin animé na film tena tianao fijerena foana tamin'ny mbola kely? Dessin animé Tom et Jerry mazava ho azy. Ny film tamin'ny mbola kely mazava ho azy mijery film ohatran'ny hoe Jean-Claude Van Damme satria niondana an'ireny mihitsy tamin'ny mbola kely. De nankafy film gasy ihany koa zay mbola tsy noteneniko taizana iza mihitsy ty fa ho resahako kely anisan'ny misy mpilalao film mety Bonanga mety fantatritsika. Bonanga manana ohatran'ny nahita sarinao sy Bonanga zay atao. Nisy taona mihitsy niona taminazy fa mbola tsy niteneniko anazy koa fa zao vao teneniko eto amin'ny plateau anisan'ny bandy tena nankafiziko izy tamin'ny mbola kely. Anisan'ny motivation be koa hoe tiako be ny vatan'ity zoko be ty zany fa manina mora mba tena mikotrana mba mitovy amin'ny riako. De film ny anisan'ny jereko matetika tamin'ny mbola kely. Mba hiteneny titre anankiray fa za koa tsy matadito fa le izy le hoe Bonanga. Saina sasandro ohatra. Saina sasandro, marina zany. Saina sasandro miaraka amin'ny Bonanga. Reto misy kilalao maromaro zay anisan'ny efa tsy tahita intsony amin'izao fotoana izao. Iza tamin'ireto no efa nataony jean na tsy natao intsony. Toraka kapoaka. Natao. Dagatsita maso. Na hatramin'izao raha mbola manao. Bantisirol. Nanao koa. Tongotra hazo. Ie, nanao fa tsy mahay zany. Tsy mahay. Tsy mety manamboatra. Tsy mahay manamboatra sa le mitaingana anazy mihitsy. Inona ny anton'izay? Ohatra nanao ihany fa tsy de tena hoe nanao be fa manandrakandrana de tsy nahidy anat zany. Tongotra kapoaka indray rehefa tsy nanao tongotra hazo. Ie, le kapoaka natao fa makarary tongotra. Manao baolina eny an-tanimbary. Ie, nanao. Fa remplaçant foana de Léon farany. Mampatsiahana tantara anankiray zay tany anaty klubna foot nisy fotoana za tany anaty klubna foot. Za zany dadanay mpanao foot de ny stominy mba hiditra tany anatin'izy de voasitona. De nisy club kely anankiray zay nampidirany anahy. De rehefa tao anatin'le club ianao de mikotrana fa rehefa raikitra amin'ny match de tsy tafiditra mihitsy ianao de hozy ny tenako tamin'ny dadanay hoe tena tsy tiako le foot raha ohatran'izany toe-tsaina le entraîneur de lasa nivadika baskety. Fa amin'izao zany vekana manao foot indray. Rehefa baolina tambary joueur kapsily. Ie, nanao koa. Le mandeha manetsika kapsily eny amin'ny bar eny. Manao fanorona. Fanorona koa manao na hatramin'izao ary nandray mbola manao. Mampiady tandrimbo. Ie, nanao koa tamin'ny mbola kely rehefa makany ambanivohitra. Rehefa makany ambanivohitra ary mandefa papango. Ie, iny famalina amin'olona foana rehefa le misy saboten'ny zalala izy. Ndao zay mba hitataro souvenir ny jean tany amin'ny classe secondaire tany. Ie, misy souvenir mahafinaritra sady mampimety tany amin'ny classe secondaire. Za efa nanomboka tany amin'ny 13 taona tany de nikotrana. De efa hita hoe mikotrana. Raha oharina amin'le mpiara-mianatra sasany zany de efa hita hoe niavaka. De ny zavatra mampime kely rehefa ohatra hoe misy akama zany na namana de rehefa miady any zalahy de za foana ny antsony. De rehefa za no antsony zalahy de tonga fa za tsy miady fa miresaka no ataoko. Zay foana na hatramin'izao ary. De zalahy reo mbola namako be foana hatramin'izao. De rehefa mihaona zay de mbola me foana amin'izay zavatra zay. Diso fanatenana zany. Tena tsy haiko hoe nareo any an-trano angamba mety misy manao an'izay hoe didiny be sandry zay de mety mba mandray lesona ihany nareo hoe zao tovolampokona be zao kay tsy de misetrasetra loatra. Hiditra tao anatin'ny zarao indray isika fifampizarana trakefa, fifampizarana anjahatra efa niainany ihany koa. Afaka mba hizaranao ve zay na mety any an-tranao mety misy zandry kely te hiditra kokoa any anatin'le hoe tontolon'ny bodybuilding professionnel hoe inona avy ny zavatra tsara ho fantatra rehefa andehanao compétition na hoe hiatrika compétition ana bodybuilding. Ie, zavatra tsara ho fantatra betsaka. Raha ho an'ny olona te hanao compétition bodybuilding mazava ho azy
dia mila fataro aloha fa tsy vita amam-bolana ny hoe manao vatana bodybuilding fa tsy maintsy amataona zany hoe mety efa nikotrana amataona maromaro ianao a fa tokony heritreritra hoe hanao compétition fa tsy ohatra hoe nikotrana un mois dia hoe za hanao compétition afaka ray volana na afaka roa volana fa manisa taona aloha zay ny zavatra ilaina voalohany indrindra mila fantarina hoe mila fotoana be ilay manorina vatana rehefa tonga amin'izay fotoana izay ianao rehefa hoe nikotrana amataona maromaro ka mieritreritra hoe hanao compétition amin'izay dia ny zavatra tsara voalohany a mila fantarina zany dia mila mahafehy ny resaka nutrition na maka coach na mianatra momba ilay izay angamba ny zavatra azo atao nutrition satria no anisan'ny hoe singa manome ny vokatra betsaka indrindra amin'ny resaka fanamboarana vatana ankoatra ny hoe kotrana zany dia nutrition no tena manome résultat dia ankoatra izay rehefa voafehinao indray nutrition dia ny resaka fotoana mila mahay migérer azy ty tsy voatery ho an'ny zandry kely foana mantsy fa na ny olona efa expérimenté amin'ny resaka compétition mbola misy tsy dia mahafehy loatra ny fotoana amin'ny resaka préparation na compétition anisan'ny zavatra tiako atory kely ama-atleta anahy sy ama-coach anahy ihany koa dia efa be dia be ny compétition nahatrehako dia efa hitako hoe tokony ohatrohatro zany ny fotoana fanomanana compétition dia rehefa hoe manomana compétition dia ataovy lavalava ny fotoana aza maka hoe un mois manomana compétition zany fa farafahakeliny telo volana raha aingana indrindra matetika mantsy no matahotra ny olona hoe sao dia lava loatra fa aloha maka fotoana lava dia vonona mialoha toy izay hoe ray volana dia tsy ho vonona mihitsy dia izay zany anisan'ny zavatra tiako hoe ao ampita hoe aza maika loatra hitsany eo amin'izay compétition zay any isika misy karazany misy catégorie ve ny bodybuilding ao anatin'ny hoe taranja bodybuilding misy catégorie be dia be raha ny lehilahy manokana no resahako dia misy ny atao hoe men's physique catégorie iray zay misy ny atao hoe classique physique zay catégorie misy anahy amin'izao fotoana izao dia misy ny bodybuilding indray bodybuilding hoe misy ny hoe open zany hoe mihoatra ny zato kilao dia misy ilay mandeha par poids misy hoe moins de 90 moins de 80 moins de 75 sy ny tariny ny vehivavy koa be dia be ny catégorie misy ny hoe misy bikini misy ny misy figure misy wellness misy bodybuilding ihany koa mbola maro zany fa be dia be ny catégorie anatin'ny bodybuilding dia mba tiana fantatra hoe inona kay ny tena point fort ny gym na hoe ato ho ampisehoanao foana rehefa manao compéty anisan'ny atoako raha amin'ny resaka hoe vatana no resantsika zany hoe ny groupe musculaire moa zany tiako teneny dia ny biceps mazava ho azy anisan'ny point fort be ako dia ny dos ankoatran'izay ny firafitra ny vatana en général zany anisan'ny mampiavaka anahy koa sy anisan'ny zavatra tena tadiavina ao anatin'ilay catégorie misy anah hoe kely ny valahana dia large be ny aty ambony izay angamba anisan'ny tombony be ao ananako ie raha izao foana manodjinina izao zany hoe izao moa manao akanjo fa le hitantsika amin'ny sary mandravandravaka eo tao anatin'ny fifotoana zany tena hoe nazahoana an'ireny raha kajina hatramin'ny hoe ny andohanany kotrana mihitsy dia efa tany amin'ny 9 taona tany hoany zany tsy manan-kivy akory zany hoe anisan'ny toetra ny jean ve zany azo tonga dia sotomao anatin'izao hoe passion dia ankoatran'le hoe patience inona ihany koa ny toetra takiana raha resaka hoe kotrana sy resaka taranja body ankoatrany hoe patience dia mila autodiscipline be ny resaka bodybuilding dia mila takta be ihany koa satria le autodiscipline aloha mazava ho azy zany hoe mila mahafehy tena amin'ny resaka indrindra hoe sakafo misy mantsy olona tsy mahafehy tena misy amin'ny resaka sakafo dia misy ihany koa nefa resaka takta na dia hoe mitandrina be ary amin'ny resaka sakafo indraindray koa ilaina ihany mandanjalanja ny fiainana hoe raha miaraka amin'ny fianakaviako koa tsy andeha hiavaka amin'ny rehetra ihany foana ihany koa mahazo mihinana an'io fa ilaina mandanjalanja dia mety misy fotoana kely mba manao ialako tsiny amin'ilay teny vahiny manao exception kely dia mila hoe mba miaraka amin'ny havana na namana manao exception kely mba mampiseho koa hoe ana dia manao zavatra raha etsy mitovy amin'ny ataonareo ary dia tiako foana miaraka aminareo dia miezaka mba mifandray sy manao zavatra mitovy aminareo ihany indraindray raha tsy mikotrana tsony ve jean
dia mety ampiovany vatana zay sa hoe tonga dia mijanona amin'izao foana io. Ye mazava ho azy fa rehefa tsy mikotrana ny vatana dia miova. Ny zavatra miova voalohany ny muscle rehefa tsy miasa fotoana lavalava dia misy ny ataontsika atrophie musculaire zany hoe miena le fibre musculaire zany hoe miena. Mety fiovana faharoa mety misy ihany koa raha ohatra ka za zao ohatra misakafo indimy na inenina isan'andro zany hoe amin'ilay mikotrana. Fa raha ohatra tsy mikotrana mbola misakafo amin'ny izay dia mety mahazo graisse zany hoe lasa matavy nefa ny muscle miena dia sady lasa matavy. Ay be dia be ny terme miasa rehefa ilay mikotrana dia azonao mba hizarana ve izay dia fanazavana ohatra resaka zao ilay resaka hoe masy dia ina avy ny terme ampiasaina rehefa mikotrana dia dikan'ilay izy. Ye be dia be ny zavatra azo resana mahakasika izay fa raha ohatra hoe mandray an'izay ohatra izay tsika hoe masy mazava ho azy dia miresaka tsika matetika afangarontsika hoe volume foana ilay izy fa zavatra mitovitovy ihany nefa ilay izy zany hoe ny angeza zany ny resantsika raha miresaka masy tsika dia matetika rehefa avy manomboka mikotrana tsika dia miresaka izay foana hoe manao prise de masse zany hoe mbola manangeza vatana fotsiny aloha dia ao anatin'izay prise de masse zay misy ny gain musculaire dia misy ihany koa ny hoe mitombo kely ny taux de graisse zany hoe sady mahazo muscle no mahazo graisse kely izay ny resaka hoe masy. Terme ray afaka resantsika ihany koa ny resaka sèche na ny définition musculaire zao zavatra roa miaraka foana matetika rehefa miresaka sèche tsika dia ny tanjona amin'izay dia ny analan'ny graisse voalohany indrindra zany hoe ny tavy dia rehefa miena ny graisse na hoe miala ny tavy dia tonga amin'ilay mipoitra indray ny définition musculaire zany hoe ilay hita misoritsoritra amin'izay le muscle zany zay. Ary ny efa nandeha teo izy teo diète. Ye ny diète raha ataontsika amin'ny teny tsotra dia hoe régime alimentaire fa ny mahasamihafa anazy kely fotsiny tiako tsindrina tsika rehefa izay mahatonga anazy tsy miteny le hoe régime mihitsy fa rehefa miteny zao ohatra hoe régime dia ny ankabetsahany olona mieritratra hoe mihinana salady fotsiny na zavatra maitso fotsiny fa ny ao anatin'ny diety dia mila sakafo complet ahitana ny macronutriments misy telo ny tena hita ao anaty sakafo dia ny protéine ny glucide ny lipide izay ny ataontsika hoe diety. Fa le régime koa any amin'ilay hoe manena vatana. Ye afaka mba hizaranao astuce zay ny mpijery hoe ahoana ny atao raha te haka-masy aingana na hoe ahoana ny atao raha anao sèche aingana. Ye somary ahitsika kely fa ny tany aloha tsika ndrasaka hoe patience dia le mo aingana angamba ho esoritsika vetivety fotsiny raha mety rehefa miresaka fanamboarana vatana tsika dia zavatra azo aingana na zavatra misy risque ho an'ny fahasalamana na zavatra tsy maharitra ela izay foana ny azo adino rehefa azo vetivety dia very vetivety. Ny astuce afaka atoroko an'ny rehetra fotsiny rehefa mitady vokatra tsara zany dia mazava ho azy amin'ny resaka sakafo tsika eto Madagasikara manana tombony be amin'ny resaka sakafo satria mbola betsaka ny sakafo mba ataontsika hoe frais daholo tsy dia be produit chimique io satria betsaka ny sakafo mbola hoe bio eto amintsika dia ny zavatra atoroko voalohany indrindra mizaha misakafo frais mizaha misakafo bio zany hoe aza dia mihinana sakafo voahodina be foana fa miezaka mihinana hoe légume mihinana hena sy ny tariny foana fa tsy hoe andeha hihinana pizza isan'andro na zavatra ohatr'izany. Nareo ohatra tsy dia mihinana pizza isan'andro mihitsy Ny isan'andro aloha tsy mihinana fa tsy indraindray fa ilaina ihany ilay izy. Ye ilaina ka ho anahy manokana tsy mila anazy fa nanay rehefa miaraka amin'ny namana araka ilay niresantsika tany aloha dia mety mila kely any hoe mba miaraka aminareo dia mba manao exception kely. Ie rehefa le manao compète iny dia le manao ohatran'izao dia manao ohatran'izao dia mila force be ve iny fanaovana démonstration iny sa hoe juste mandehandeha fotsiny tanana dia le ye posine ny anaran'izay zavatra resantsika izay. Zavatra tsara ho fantatra rehefa manao compétition dia ambany be ny apport calorique zany hoe ny resaka sakafo efa ambany be dia ny zavatra mitranga amin'izay zavatra izay reraka. Le manao posine nefa mila contractena daholo muscle manao contraction mila tanjaka be dia raha mijery vidéo-na compétition dia misy mangovongovotra rehefa manao anazy dia iny anisan'ilay hoe famantarana anay hoe reraka ilay vatana zany hoe mafy be iny sady tsy vita manao posine ela be ohatra hoe mihoatra ny 10 minitra zany zavatra sarotra be zany. Rehefa mikotrana jean dia inona no tena izy mahavita mibata charge mavesatra ve sa mahavita isa-betsaka ve sa fanajana position. Ye na le mavesatra na le maivana
ny mouvement tsy maintsy atao correct foana zany hoe mouvement fa tsy position gama tekiterena iny mouvement zany tsy maintsy atao correct foana aloha mazava ho azy ny mahasamihafa anazy a de ny tsaraha avy ao no misafidy raha mibata mavesatra sika de misy nataontsika hoe stress mécanique zany hoe miasa be ny articulation de mety manimba articulation zany le mavesatra loatra mety mampisy accident ihany koa raha ohatra sendra zaka tampoka ny avantage amin'izay a mitombo ny force raha mibata mavesatra foana ianao de ny maharatsy anazy zany hoe mety manimba articulation teo na mety mampisy accident raha mibata maivana indray tsika efa manao isa-betsaka zany ndray tsika miresaka hoe stress métabolique zany hoe mandany calorie betsaka kokoa ny avantage amin'izay a ho an'ny olona te hanala tavy de tsara be zay zavatra zay ny avantage faharoa koa tsy misy risque d'accident be izy nefa ny vokatra azo amin'izy roa ireo a mitovy ihany zany hoe azo atao zany na mibata mavesatra na mibata maivana fa kosa misafidy ianao izy na metimety kokoa anao le misy risque sa le tsy misy de anjarany tsara misafidy fa mouvement ajaina tsara foana tsy maintsy ajaina tsara foana misy fifandraisana ny sakafo sy ny kotrana mazava ho azy fa misy fifandraisana ve ny kotrana sy ny relation sexuelle ye ny zavatra rehetra ny fiasan'ny vatana rehetra misy fifandraisana amin'ny kotrana daholo misy vidéo fa nataoko manokana miresaka an'izay resaka hoe relation sexuelle zay sy ny kotrana Yo, keza miara apatsika rehetrarehetra izara fahalalana androany fa tsy vetaveta sex santem mety ho gagangamose de mety antano iny zany gamose skafanansenina meno tsara lo sofina enony fa nazavana fa zamaika miakapofina de ho aza vaika inona ny fandraisany amikotrana hoe mila fahalalana iorosandra de ho bokina afaka resantsika kely betsaka ny kotrana matahotra hoe raha vao mikotrana ka manao an'izay resaka hoe relation sexuelle zay de mety mieno fa tsy mampiena le izy ny antony de tsotra kely ny activité sexuelle ny olombelona tsy mino fa rara be zany hoe mihoatra hoe manao adiny indray zany ohatra raha hoe mitovy amin'ny kotrana ataoko hoe tsy de misy loatra angamba zay fa mety anaty film tsika mahita be an'izay de mazava ho azy ao anatin'izay indray a rehefa manao an'izay activité sexuelle zay tsika tsy haiko afaka resahako ve ny resaka éjaculation ao anatin'izay a tsy ny quantité ana protéine anatiny a kely de kely zany hoe mety eo amin'ny 3 grammes eo raha protéine 3 grammes ny very mihina fa tsy hena ny vatanao ok natao an'ny olona rehetra ve ny musculation ny mpanao musculation rehetra ve possible lasa mpanao bodybuilding ye tsy natao ho an'ny rehetra ny musculation fa ny rehetra nefa afaka manao fa ny bodybuilding compétition tsy natao ho an'ny olona rehetra misy vatana tena tsy mety amin'le compétition misy satria hitany hoe hafahafa be ny karazana olona tsy mety amin'ny resaka bodybuilding zao a ny olona be valahana be tsy miresaka olona be kibo fa olona be valahana mihitsy tsy mety amin'le bodybuilding satria anisan'ny ialakotsiny amin'le fampiasana teny vahiny matetika hoe critère takinany hoe valahana kely ho antsika mainty hoditra ihany koa zao a anisan'ny manana lesoka kely tsika amin'ny resaka toe-batana satria ny ranjo na ny mollet anisan'ny point faible foana ny antsika satria zay mihitsy le génétique anisan'ny hoe fo le izy de zay zao mety tsy de tsara loatra ho an'ny bodybuilding fa nay zany ary nefa tsy sakana le izy any tsaraovana bodybuilding fa ny tena tsy mety aminazy zany ny olona be valahana be hiditra indray ary sika zao ato anatin'ny tantarao ato anatin'ny tantarao dia misy fanontaniana vitsivitsy ihany koa fa misy sary sy misy vidéo hojerentsika ino ny zavatra tena tsy nafoizanao any gasikara tany ampitan-dranomasina tany zavatra voalohany aloha dia ny sakafo tsy mitovy mihitsy ny tsirona sakafo fa hafa mihitsy ny sakafo eto amintsika zay ny zavatra ray dia mazava ho azy ny resaka fianakaviana rehefa nisavasava ihany koa na mahita ny publication indraindray dia tena karaoke foana moa fiantsonao anazy karaoke ianao tena tia mihira be tantarao kely aminay ye efa tia mihira hatramin'izay anecdote kely nanao choral taloha nanao gospel dia anisan'izay koa mahatonga anao hoe tia mihira foana hatramin'izao tia mihira foana dia na ohatranao raha misy studio fa manana hira ihany fa tsy hompihira kory fa manala azy kely ao an-trano fotsiny angamana ina le choral
CPC zay a Chelsea kwa Praia Coyor ngama raha tsy diso. Andatonga vanambola ita kwele ra asku natao namliazao angarakano ra asku natao ochapaka mirena malagano pasawa timaninaro. Inona ny fialamboly tena ataonao ankoatran'ny mozika? Ankoatran'ny mozika dia tia moto be koa satria anisan'ny asa nataoko tany ivelany koa ny mivarotra moto dia tia moto be zany mazava ho azy. Mba tantarao kely ary tia moto ty. Ho resantsika. Tia moto ty anisan'ny moto ako faraparany tany ivelany tany. Nalefako taty izy ho tangitanginana ty mazava ho azy. Tsy izy ny tena tiako indrindra tamin'ny moto ako fa izy nefa ny mety amiko indrindra. Nanana sportiva fa le sportiva tsy dia mety amin'ilay olona bokina loatra satria mankarary lamosina be rehefa mandeha lavidavitra. Fa le roadster ny hitako hoe mety kokoa adapté kokoa amiko dia izay nga manatonga anazy hoe ndro alefa ty dia io izy io. Moto avy any an-dafy io ny entana anakaty ty. Hitanareo amin'izany le fitiavana zavatra anankiray. Ankoatran'ny hoe moto dia inona ny zavatra tena tianao ny manao azy? Zavatra tiako manao azy ihany koa mandeha mivoaboaka kely, zavatra tsotra be ohatra hoe mandeha mihinana katsaka na zavatra ohatr'izany, mandeha any ambanimbanivohitra zany amin'ilay toerana kalikalma reny tiako, na miaraka amin'ny namana na miaraka amin'ny ankizy na miaraka amin'ny fianakaviana mety foana. Resaka FB indray ianao tena hita hoe actif be mihitsy ao amin'ny Facebook ao. Inona ny zavatra tena somary mahasosotra anao ataon'ny olona ao? Ny zavatra mahasosotra kely anahy fotsiny rehefa mijery Facebook le toele slogan tany aloha teo hoe rehefa manofy dia azavariana matory. Betsaka ny olona hitako hoe manofy ao anaty Facebook dia manofy fotsiny dia mbola matory be foana. Raha ame ohatra ray dia le misy publication misy milaza hoe raha tia azo ity trano ty ianao dia asio ameny eto ambany. Reny anisan'ny zavatra halako sy matezitra mahasorena an'andra indray satria na anao amenina 120,000 ora ianao raha mijanona amenina fotsiny ka tsy misy asa mifanaraka aminy dia zay ilay mbola matory foana fa sy ho asa rehefa misy zavatra ohatr'izay. Hitako mihitsy ny publication anao iny. Fa misy publication zay hitako indray andro zay hoe i jean ohatra ny hoe poera tsy haiko mety zay zany fandraisany anazy fa tena marina ve zany? Ny poera tsy haiko loatra zay tena dikan'ilay izy. Ohatrany hoe raha amin'izao izy dia hoe oera tsy maintsy mandeha. Zaho manokana raha miresaka bodybuilding dia tena mirehare tanteraka, tsy misy mamenatra anahy mihitsy miteny an'izany satria mirehare satria mafy be avy tonga tamin'ny nazahoako zao vatako zao dia mirehare mba hoentiko appréciena sy ampisehoana amin'ny olona hafa ihany koa hoe vitako ve tsy ho vitanao, afaka ataonao. Mirehare ihany koa mamalagasy anahy satria tsika matetika rehefa maka ohatra rehefa maka olona alaina ohatra dia matetika ny vahiny foana. Za koa nefa tia ampiseho hoe za afaka mirehare satria ireo vahiny ireo mety ho tsara lavitra an'ireo satria betsaka ny vahiny efa resy tany ivelany tany dia zay anisan'ny zavatra mampirehare anahy dia mety betsaka nefa tsy tian'izay zavatra zay. Resaka ivelan'ny bodybuilding fa resaka kotrana ihany, raha ny fahitanao mpikotrana malagasy ahoana? Ny fahitako ny mpikotrana ny ara-batana aloha hitako hoe manana base tsara daholo. Isika malagasy manana vatana tsara rafitra zay. Ny indrokely isa hitako tsy ampy le resaka fahalalana foana sanatria hoe manambany akory ny mpikotrana malagasy fa zay foana le averiko hoe mila zavatra ianarana kely le izy, surtout amin'ny resaka nutrition sy le resaka système hormonal teo mila ianarana kely dia zay foana ny averimberiko hoe any foana ny tsy ampy. Misy sary anankitelo ireto ho jerentsika dia ho resantsika kely ny tantarany. Manao akanjo miaramila eo ambony moto ny iray dia eo ambony 4x4 kely ny iray, izy avy zany ireo. Zasy ny zandriko ireo tadidiko tsara ny fotoana nankanan'io sary io hatramin'izao. Tamin'io zay somary ny famaly kely ny anahy le moto ny tiako fa le ry tsy mety. Le resaka akanjo miaramila indray fa hatramin'ny mbola kely efa ohatrohatr'izay foana mihitsy zay na mbola tena kely mihitsy ary dia efa nanam-panaovana akanjo miaramila satria anisan'ny zavatra nafinaritra ny ray aman-dreninay le hoe rehefa lehibe dia manao miaramila na manao pôlisy.
dia notezaina tamin'ny ohatrany hoe miaramila kely foana angamba hatramin'ny mbola kely dia anisan'ny nanamafy loha kely anay ilay izy nanamafy loha amin'ny zavatra tsara fa tsy hoe maditra ny tiako tenena fa anisany hoe ny forge le mental angambany dia izay ny tantara kely ilay akanjo miaramila sy ilay sary ty sary anankiray ty koa mitovitovy amin'izay ny ve ie tia mitovy amin'izay ihany ny zavatra tiako aseho indray amin'ity sary ity dia hoe mbola ao anatiny ihany ilay resaka hoe fitiavandry ny ray aman-dreny surtout ilay hoe haniry anao miaramila sy ny tariny fa rehefa mijery ilay sariko tony dia mijery ilay akeloko dia indraindray mieritreritra hoe lavitra ihany ilay lalana ny diavina kay raha ohatra izao ny andohana ny sary farany ianareo telo mianaka ie ty sary farany tia sary mahafinaritra be anahy satria raha mijeritsika dia misy any dadako misy anahy ampovoany misy an'ilay neniko mitazona baiboly anisan'ny zavatra tena isaorako ny ray aman-dreniko ny resaka fitaizana satria izahay dia nitaizana sy nampianarina foana atao anatin'izany hoe voalohany indrindra fatahoran'Andriamanitra anisan'ny zavatra nitaizana anay zay dia anisan'ny zavatra hoentina foana hatramin'izao hoe ny fiainana raha tsisy Andriamanitra angambany mety tsy mandeha miaraka ny tokony ho izy dia anisan'ny zavatra apetraka ihany foana koa hoe rehefa miresatsika Andriamanitra dia miresaka hoe Andriamanitra fitiavana dia anisan'ny zavatra ray tadidiko foana rehefa mijery an'ity sary ty hoe ny fitiavana anisan'ny zavatra ray lehibe ahafahana manao zavatra be lehibe rehefa manao zavatra ray ianao ka tsy tianao dia tsy mety ireto koa sary misy video anankitelo ihany koa ho jerentsika dia ho resantsika kely rehefa vita ilay izy 11, number 12, number 9, and number 20. Front double biceps. Okay, back double biceps. Okay, turn to the front. Number 12, switch with number 9. Again, back double biceps. Thank you, turn to the front. ino ilay vidéo azonao mba tantarany aminay ve ny tantaran'iny raha ny description hitako dia hoe combat nafinaritra je arak'izay hoe combat nafinaritra zay iny ny compétition nafinaritra na indrindra ny antony dia tsotra kely iny compétition iny tsy tokony ianao an'iny mihitsy fa tokony championnat du monde no natao tamin'ny fotoana iny fa saingy tsy nisy nanome frais dia ny olona dia ty misy compétition akaiky kokoa dia andao angamba ny anao an'iny ny zavatra tena nafinaritra natao anatin'izay indray efa kiva tsisy nanome frais dia vao nahita an'ilay izy hoe misy an'iny Grand Prix de Suisse iny dia ohatrany hoe nandrehatra ilay afo indray angambany dia lasa motivé be dia naprisika be ilay izy hoe fa maninona moa zany raha hoe ny olona tsy manome frais eritreretin'ny olona tsy mahavita zavatra tsika dia teo nanisany somary hoe nanaitra ilay ambopo kely hoe andao anao amin'ity Grand Prix de Suisse ity dia ho aseho an'ilay olona hoe nareo na tsy hanome frais anay ara mety tsy ho lasany amin'ilay zavatra tianay atao zay fa mety mahavita zavatra hafa mety ho tsara kokoa ara nefa ary ny vokatra mety tsy amin'ilay eritreretinareo fa hoe tsy maintsy ho azonay ny voalohany ao fandraika kely amin'iny video iny ihany tony ahoana kay satria za zao tena manontany tena mihitsy hoe ahoana kay ny ahafahana manome point tsara ny athlète anankiray rehefa ao anaty compétition ie
Ny resaka point ny fitsarana amin'ny bodybuilding aloha zany ny amin'ny fédération misy anah dia jerena tsirairay daholo ny muscle rehetra. Jerena mety misy taraiky ve ny partie sasany ohatra hoe mety be sandry be ve nefa tsisy fe mihitsy, na hoe mety be fe be ve fa tsisy abdos, na hoe mety kely ve ny ilany raha oharina amin'ny ilany. Zay zany isan'ny zavatra jerena. Dia isan'ny jerenany koa le resaka hoe définition musculaire, zany hoe mipoitra tsara daholo ve le muscle, zany hoe misaratsaraka daholo sa mbola misy tavy manakona. Zay anisan'ny zavatra jerena. Anisan'ny jerena ihany koa ny fiseho an-tsehatra, zany hoe ny fomba fijoro, ny fitsika, na dia tsy misy note be dia be ara ho an'ny resaka hoe fitsika fa anisan'ny hoe zavatra jerena iny hoe mety manintona ny masony tsara. Anatin'izay ihany koa ny pausine, anisan'ny zavatra manan-danja be rehefa miantsehatra. Dia ao anatin'izay zareo tsy manome note hoe bras-nao mety 10/10 na hoe 2/10 fa rehefa mitsara ny ao dia ny mpitsara rehetrarehetra mametaka laharana, tonga dia laharana, zany hoe misafidy ny 10 voalohany izy. Dia amin'ireo 10 voalohany ireo zareo zany hoe le 10 tsara indrindra zany amin'ny 10 voalohany ireo zareo no misafidy hoe ty voalohany, ty faharoa, ty fahatelo, ty fadimy, samy mametaka tsirairay fotsiny fa tsisy firesahana zany. Dia iny iny note apetraka zafady le filaharana apetraka zareo iny iny avy eo no jerena hoe hoe mitovy ve ny fomba fijerena zareo. Dia rehefa mitovy iny dia ohatrany tamin'ity vidéo ty zao ny amin'ny FBB mantsy azo jerena ny feuille de jugement. Dia anisan'izay ny zavatra anisany nahafinaritra anay ihany koa, na inona mbola sur scène ary dia efa fantatra ho izy ny voalohany. Ny ahafantarana anazy rehefa manao comparaison zareo rehefa mandatra le 10 voalohany, dia zay eo ampovoany ny voalohany, dia ny ao ankavanana ny faharoa, ny ankavia ny fahatelo, ny ary indray ny fahaefatra, dia ny ary fahadimy. Dia za vao tanomboka nanao comparaison zareo dia teo ampovoany, dia tsy nihetsika teo ampovoany fa le teo ankavia sy havanana fa madibadika teo. Dia efa zay anisan'ny nahafantarako hoe voalohany zany. Dia mazava ho azy mbola naka ny feuille rehefa vita ny compétition dia ny mpitsara rehetra nitovy hevitra daholo hoe voalohany dia zay ngamba ilay izy. Ka izay mihitsy le vidéo manaraka ho jerentsika zao resaka le proclamation ty. Ye. Ohatran'izao zany le izy hoe anao ny eo ampovoany. Io zany le mbola miantso an'le dimy. Ty indray tamin'ny championnat de France. Dia ny championnat de France indray tsy ny dimy voalohany fa tonga dia omena daholo ny filaharany tamin'ity ngamba fito zahay. Dia zahay fito samy nomena daholo ny filaharana. Dia tamin'ity faharoa. Tamin'ity indray nantony nahafaharoa raha tamin'ity zareo no raha mijery le vidéo hatramin'ny farany tsika dia misy an'le mpitsara iny miantso anahy amin'ny farany misintona kely anahy. Pénalisé tamin'ity. Anisan'ny zavatra na-pénalisé anahy tsy nahazahoana voalohany tamin'ity ny resaka hoditra. Manana olana kely zay amin'ny resaka hoditra satria misy tasitasy kely zay ny lamosiko, dia anisan'izay ny olana kely tamin'ity. Anisan'ny zavatra tsara aina koa mantsy zay. À la 3e place, le numéro 29, Grégory. À la 2e place, le numéro 32, Adriano Soa, Jean-Claude. Ohatran'ny hoe mbola lavalava volo tamin'ity? Ye, nrandrana tamin'ity fotoana ty. Et à la première place de cette catégorie bodybuilding moins de 75 kilos, le numéro 33, Alves Rudy. Izay ny vidéo faharoa iny, ity vidéo fahatelo ity mba tena tandidany ato rehefa avy mijery anazy tsika hoe ahoana tsara. Hein?
le charge aloha zany zao firifiry teo ye ny charge tamin'iny raha tsy diso teo amin'ny 200 kg teo ny charge hoe ny poids dia nampinan'ilay olona roa reny tiako hazavana kely izy tsika izao mijery an'izay maheno hoe 200 kg dia miampy olona roa mety mieritratra hoe mavesatra be fa iny exercice iny anisan'ny exercice mora atao indrindra amin'ny musculation ny exercice any mety mazakatra any amin'ny 600 kg any amin'iny exercice iny zany hoe mijery anazy ohatry ny impressionnant be fa iny zavatra ataoko iny tsy dia tena mafy loatra nefa ho faranantsika ny fandaharana atao anatin'ny torapo mialohan'ny tena anaovany jean torapo dia inona no olana hitanao mahakasika ny taranja bodybuilding malagasy ye ny olana kely akoatra ny resako tany aloha hoe resaka hoe mila ianarana kely sy ny tariny ny resaka ara-bola ny olana foana matetika natsoana manokana fa mety ho an'ny hafa izay foana ny olana indrindra ho an'ireo zandro moa zany izay maniriny anao hoe compétition any ivelany mazava ho azy fa lafo dia lafo ny inscription fotsiny mazava ho azy mila vola be mila any amin'ny 10 millions farafakely manao compétition ray raha ohatra ny fédération misy anao zany hoe mila manana 10 millions FMG na 2 millions ariary zany vao afaka manao compétition amin'ny inscription fotsiny zay mazava ho azy mbola misy frais misy hôtely misy sakafo dia zay ngambany mila fanohanana kely ngambany ny zandrikely aty ariana raha amin'ny akapobeany resaka fanatanjahantena mety ampandroso Madagasikara ve ye mety ampandroso be atsika malagasy ny resaka fanatanjahantena ohatra ray fotsiny ny atleta malagasy nisan'ny manana ny toerana misy azy amin'ny sehatra iraisam-pirenena amin'ny taranja rehetra mihitsy anisan'ny manintona vahiny maro makaty amintsika koa ny resaka fanatanjahantena rehefa eto amintsika ny karakaraina ohatra dia raha ohatra tsika manana atleta maromaro manana ataontsika hoe niveau ambony dia mety betsaka no zavatra afaka hoentina zay hoentin'ireo atleta reo miverina eto Madagasikara na amin'ny resaka fotsiny raha hoe fahalalana fotsiny ohatrany hoe midoka tena kely ndraiky koa nefa raha ilazany amin'ny toerako hoe ohatranazy dia mitondra eto Madagasikara manangana ohatra hoe salle tonga eto ny salle koa mety mamiasa olona vitsivitsy raha ohatra izay fotsiny resantsika dia raha misy atleta ohatra folo manao an'izay mety misy olona mety hoe roapolo mahita asa ohatra na ohatra zany raha zavatra tsotra ny jerentsika ity misy fanontaniana manitika na fa aty amin'ny farany izy voazaroko hoe raha ny tena tsara ve resaka sakafo voajanahary karakaraina sa complément d'aliment zany hoe protéine ye tsara fipetraka be zay fanontaniana izay ny tsara sy ny zavatra atoroko dia aloha sakafo amboarina foana ny resaka complément alimentaire ho an'ny olona tsy dia manana fotoana loatra ny tsara kokoa mampiasa anazy ohatra hoe ianao zao miasa ohatra hoe manao tournage na ohatra zany dia tsy dia manana fotoana loatra dia hikarakara sakafo any an-trano vetivety ohatra afaka mitondra complément alimentaire ohatra protéine en poudre kely dia ny ration anatin'iny ohatra mety mahasolo ohatra steak 100 grammes ohatra dia izay fotsiny ngamba no mety hoe avantage kely amin'ilay complément alimentaire fa ny vokatra azy eo mitovy foana ihany rehefa misy hoe 10 grammes de protéine ao anatina ohatra hoe sakafo naturel na sakafo ohatra hoe le complément alimentaire zany dia mitovy foana ary tena farany sisa tantarao kely amin'izay an'ity tantaran'ity médaille ity izay mialohan'ny tena anaovan'ny jean torapo ye ty médaille ity le azontsika tamin'ny le compétition de Grand Prix de Suisse tamin'ny 2019 efa elany naniry azo an'ity médaille ity amin'ity loko volamena ity efa tena ela vao nanomboka nanao compétition fa zany hoe mbola teo amin'ilay faharoa teo foana dia anisan'le resantsika tany alohany koa le nisy afinandrehatra kely zay tamin'ilay compétition dia tiako asehon'olo fa vitanay ny ele izy azonay io na tsy sisy anampy ary dia anisan'izay koa anisan'ny tantara kelanyity mety hoe ho anahy manokana ilay izy dia mety hoe nasehoko ny olona hafa ihany koa fa anisan'ny zavatra tena mahafaly anahy amin'ity médaille ity ataoko hoe za nametraka tanjona ihany koa tao anatin'ilay alohan'izany iverina aty Madagasikara hoe raha tsy mahazo médaille volamena amin'ny FBB Pro League tsy ody aty zany dia azo ilay izy dia efa afaka mody zany dahoary raha misy zavatra tsy nanontaniako mihitsy nefa nytiany jean ho zaraina ho an'ny malagasy dia fotoana izao ny torapo ihany koa fotoana tsara mihitsy izao
Ye nitora-po kely amiko dia iverenako indray ilay slogan tao hoe rehefa manofo dia aza variana matory. Sika rehetra manana nofinofo daholo. Ninona nofinofinaao dia arao asa foana. Dia rehefa miasa aza mihaino fanakiviana. Be dia be ny olona manakivy eny an-dalana, be dia be ny olona manaratsy. Nazary amin'ny zavatra rehetra ataoko na mikotrana na amin'ny resaka hoe projetko hoe manao sala sy ny tariny, mbola betsaka foana manakivy sy ny tariny. Fa ianao mahalala ny zavatra tianao sy ny mety aminao angamba sy ny nofinofinao dia anjaranao ny miady hanatanterahanao anazy. Le miady tiako resahana hoe tsy miady amin'olona fa miady mafy hoe miezaka manao an'le anatratrarana anazy dia asehoy amin'olona hoe vitanao ny zavatra tianao atao dia mety aminao. Dia zavatra tiako ampita ihany koa angamba no an'ny mpankafy ny taranja bodybuilding, ampiasao aloha ny saina vao mampiasa sandry. Izay foana ny zavatra tiako atsipy satria fijerin'olona antsika tsy tsara fa somary ratsiratsy izay be sandry foana, fa matetika lazain'ny olona tsy dia misaina loatra tsika, lazain'ny olona tsy dia ao loatra izany tsika ara-saina. Fa ny zavatra atoroko mianara dia ampiasao ny saina. Dia rehefa misy zavatra ahafahana mampiseho hoe mahay misaina tsika dia aseho hoe misaina aloha zay fa aza le sandry be hitan'ny olona foana no aseho fa le saina ihany koa mba mila aseho matetitetika. Zay ngambany. Angasitrahana feo ny jean Andriano nandalo teto amin'ny history ny zara izay tantara lavalava izay. Mino fa mety mbola misy ny tsy voatantara fa izay aloha no tadidy satria izay amin'ny maha-olombelantsika dia misy foana hoe hatreo ihany aloha fa rehefa tonga any an-trano ianao vao hoe tokony resaka izay fa dia ankasitrahana be izy nandalo teto amin'ny fandarana dia mbola mirary sofoana amin'ny tetikasa rehetrarehetra izay ho tanterahan'ny jean eto Madagasikara. Mirary sofoana ihany koa ny mpanao bodybuilding rehetrarehetra eto Madagasikara. Eo no somary iverena kely satria nisy fotoana izay fa niakasiaka tamin'ireo mpanao bodybuilding teto Madagasikara azafady dia mametraka fitarana izy ireo amin'ny resaka fanohanana dia amafisiko kely ngambizay ho an'ny tompony andraikitry ny fanatanjahantena na ho an'izay malala-tanana hoe mba tohano izy ireny satria matoa izy mivoaka eto any ampitan-dranomasina dia misolo tena any Madagasikara. Dia mirary soa misaotra betsaka amin'ny firariantsoa dia misaotra betsaka ihany koa ny fandraisana. Dia mirary soa be ny fandarana sy ny TV Plus Madagasikara mba ho ela velona foana, dia indrindra ho antsika mpankafy ny taranja bodybuilding mba ho ela velona ihany koa ny taranjantsika dia mba handroso be angamba. Zay ary no amaranantsika ny fiarahana niaraka tamin'ny jean Andriano. Miandry ny vahiny manaraka indray isika.